Mbola manana ny atao hoe conflit d'intérêt amin'ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga raha teo ny Prime Ministre amin'izao hoy Gérard Andrialemiro Vincent. Ny zavatra hita maso sy re dia hoe manana conflit amin'ny Ravatomanga izy. Sy safiana moa zany fa tsy manana conflit d'intérêt koa izy amin'ny olona nampiasa azy taloha ny groupe axiane. Dia heverinao amin'izany fa zavatra niadina teo aloha ihany mbola miverina io. Rehefa ohatra amin'izany fotsiny hoe ahoana moa io anga io fa nisy spesialy knaps ohatra nanome vola ny fikambanana tarihiny vadina Vatomanga. Mbola Heritsalama Rajaonarivelo tamin'ny maha-PCA ny banky BNI azy ihany koa no nahafahany Mamra Vatomanga nandefa tany amin'ny banky tao Maurice anondreny vola be an-tapitrisan'ny dolara gejainy fanjakana Mauriciana amin'izao ireny hoy Gérard Andrialemiro Vincent. Ahoana moa tamin'ny spesialy BNI afaka nanao virement vola izy. Sy fantatro mino aloha fa tao amin'ny BNI ny akabeazan'ny vola reny nakany Maurice izay ny fanjakana Mauriciana fa lazainy fa agent du crime et blanchiment d'argent fa sy virement commercial tsotra. Tokony ametra-pialana noho izany Prime Ministre Heritsalama Rajaonarivelo mba hamahana an'ity krizy ao amin'ny primature izay mety hiteraka tsy fahamarinana toerana politika eto amin'ny firenena ity hoy Gérard Andrialemiro Vincent. Fa le anakay conflit d'intérêt ato amin'ny gouvernement ty kosa mora lamina satria fialan'ny Premier Ministre dia mampilamina an'io. Tsy ahivina fa minitra vitsimonja taoriana nindrina ny Heritsalama Rajaonarivelo Prime Ministre ny alatsinainy 20 Oktobra lasa teo dia efa natsikafo ny mpikirakira Facebook ny tahirin-tsary sy ny dossier rehetra izay manamarina ny mahaolona akaiky ny Mamra Vatomanga sy naina Andriatsitohaina ny Heritsalama Rajaonarivelo. Miaraka amin'ny Marjona afatra marsial reona saina tranareo amin'ity maraina ity. Zay ndresadresany namana Marjona izay makasika ny tantandalana eto amin'ity firenena ity. Reny izy zany mazava ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana ilay tantandalana, ohatry ny ahoana ilay fanjakana amin'joro ankehitriny. Fa ny isariana ny saitsika amin'ity maraina ity dia hoe isika zany zao miroso amin'ny resaka tantandalana reny zany zao ny hoe rehefa vazaha ianao dia vazaha dia ity ny zopirenena sahazanao zany indrery ihany fa aza misababaka itsony. Eo ihany koa ny nraisiny teo anivon'ny fiadidina amin'ny primature amin'ny resaka fananam-panjakana ny fanaovana audit aloha mialohan'ny rosoana amin'ny resaka passation. Isan'ny endrika sy inona indrilazantsika azy finiavana mpiatra n'ilay tantandalana mangarara ireny aloha na inona ambara fa ny andraisantsika ny takitsika fotsiny ao anatin'izay dia ilay hoe vokatra azo tsapahitanana ny fahasahina manasazy ireo rehetra voasaringotra rehefa maloto dia maloto na iza tsy fidianana namana na akamakama na hoe olona manana miliarany zao ty na dadatohany ihany na ity fa rehefa vandana dia kary ao anatin'izay rehetra izay ny andry zareo Mauriciana mantsy raha miresaka n'le Mamira Vatomanga teo isika dia ny azy tena hoe efa lasa lavitra ary tsy magaga raha mandroso ilay firenen'olona ao anatin'izay fampiarana ny tantandalana izay satria rehefa miatra io tena vokatra azo tsapahitana na antoka iray izorana makany amin'ilay fandrosoana. Ny andry zareo Mauriciana zao ny olona zay matsapa hoe misy idirany mivantana na akolaka amin'ity raha resaka famotsim-bola sy ny tranga mahavoasaringitra Mamra Vatomanga any an-toeran'ity dia miala amin'ny toerana zany mametra-pialana ny atsika ary efa roa izy zao efa anankiroa izy zao amin'izao fotoana izao tao le resaka jet privé sy ny manodidina an'izay dia nametra-pialana ny olona ny amin'izay satria hoe nanao an'ilay fitondrana n'ilay jet privé sy ny resaka atterrissage ny tao Maurice dia matsiaro ny olona hoe tompon'antoko tena misy idirako ty zavatra tsy manjary ty mametra-pialana miala izy ao anatin'izay rehetra izay. Ny eo ihany koa ny resaka famotsim-bola sy dia fa raha vao mahafantatra matsapa hoe misy idirako ihany koa ty raha ty dia miala ny olona. Ny antsika eto Madagasikara na efa hita zao ary fa hoe
tompona andraikitra mety tsy tafiditra tao anatin'ilay raharaha fa hoe tompona andraikitra ianao tsy nahavita ny andraikitra ao ianao matonitranga ilay zavatra raha isika ohatra ty boinina ity matonitranga reny zavatra reny dia tsy nahavita ny andraikitra napetraka tamin'ilay ministra matoa ilay ministra nitazam-potsiny teo ihany koa na efa tsy nahavita n'izay andraikitra izay ary dia nitaza-potsiny ihany koa ilay prime ministre tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa rehefa nandiha moa ny fanadihadiana nivoaka reny ny marina dia ny rahantsika nalalainy moa fa hoe tena nitafiditra ilay ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana nandray vola amina miliara ilay ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana fa tamin'ireny aloha reny anie efa mipoaka ny raharaha fa zany hoe mbola tsy tena nivoaka ilay marina rehetra ry zareo izy tena ny ministra ny fitaterana mahafantatra tsara izy ny amin'ny hoe inona le nataony tao anatin'ilay raharaha boinina fa io tsisy mametra-pialany zany tsisy mametra-pialany zany ny atsika eto fa dia efa esorina vao miala ary esorina ary dia mbola raikitra ny resabe any ambadimbadika any ka tsy magaga le olona raha mandroso ao anatin'izay rehetra izay zany ilay andrasantsika fanovana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tanytandalàna ny olona tafiditra mivantana na ankola ka andraisana fepetra ny olona namenina vahoaka ny fahefana fa tsy nanao araky ny tokony ho izy izay fahefana nomena azy zay dia tokony isorina amin'ny toerana ihany koa rehefa tsy atsapatena ihany hoe hiala ao anatina tranga samihafa raha isika ohatra nisy fotoana teto any ny azakazaka be ary tena nyrongatra zany tory tanety zany ary fantatsika fa zany tanety may zany ala may zany tsy vita ao anatina heritaona roa taona eny fanarenana an'izany tsy vitany fotoana foy any eny fanarenana azy ireny fa mila an'izay hoe finiavana sy fitiavana dia tokony 10 taona 12 taona any nge reny hazo be reny vao tafaverina amin'ireny raha ho tafaverina ny sasany ary mananika ny 100 taona fa eo ilay ministra dia milaza ny zao sy ny zao dia mitaza-potsiny ihany koa ilay prime ministra tamin'ireny fotoana ireny dia ohatra izany ny eto amin'ny tanàna ohatra izany ny eto amintsika ka tsy mahagaga raha zao ilay firenena fa zay no antony anairantsika sy anarahantsika akaiky ny toetra raha misy eto amin'ny firenena hoe ny anongosongonany maty ny tompoko tahotry ny andevim-belona ao anatin'izay rehetra izay ny ayatsiavanana no andeha ho zaraina amin'ity firenena tanindrazana iombonana ity misy ny resaka fifanenjehana maro samihafa marojona amin'ny satria ilay mpanohatra taloha zao lasa pomba ny fitondrana zay aloha ilay kasary misy ilay mpanohatra taloha lasa pomba ny fitondrana dia ilay pomba ny fitondrana lasa mpanohatra zay zany zavatra misy dia ny mbola misy amin'reto mpanohana ny fitondrana mijoro ankehitriny mbola misy an'ilay tanana zatra mitsotra ihany marojona ao anatin'izay ny amin'ny hoe mitady seza mitady andraikitra mitady fahefana raha vao tsy izay ny anina n'izao dia ataona ihany izao ny anina zany rehetra zany mbola misy foana eto amin'ity tany sy ny firenena ity tsy aloha hoe ajanona amin'izay zany fitadiavana seza sy fiadiana seza zany ny fahefanany misy daholo ary betsaka ny fahefany fa rehefa ainao no mampiasa ny fahefany eo ampelantananao io raha ohatra araky ny resantsika tamin'ny farany hoe nase fokontany azy ianao fa rehefa miasa araky ny tokony ho izy araky ny fahefana nomenanao ianao ka raha misy fokontany 20-50 manao toanao zay misy akony amin'ny fampandrosony zany fa tsy hoe tsy maintsy ministra ianao vao afaka hampandroso amin'ity firenena ity zany tokony efa lesona tsoahana tamin'ireny lasa ireny efa 4 taona tsika teto izay zany niady sezy zany malaza misy teto Madagasikara dia 2024 mbola zany ihany ilay izy ahongana an'eo dia miala an'eo dia mametra-pialana an'eo na mitsoaka zany zay filoha eo dia zay tonga manaraka dia tonga indray reto mpanao politika dia seza atsy ny toerana atsy zany efa tokony iova tomboko lasy tompoko vavy fa zay fahefana omenanao zay fahefana misy anao dia reny ajaina reny atao tsara araky ny tokony ho izy ao anatin'izay rehetra izay fa andeha omentsika sehatra ny mpiaino amin'ity maraina ity tomboko lasy tomboko vavy etya mpanomboana zay fiomananareo amin'ny antso zay dia tsy reraky sika amin'ny teniny amin'ny hoe aleo
tapahana ilay alao finoana ny onjam-peo anatin'izay rehetra izay aloha finoana ny onjam-peo ka ao anatin'ny finday no mihaino ary rehefa miteny dia ampanajana ampamendrena tanteraka tomboko lahy sy tomboko vavy dia ny eo ihany koa ny eo filazana ny toerana misy atsika sy ny anara. Salama tompoko, salama Marjana. Miarabanao. Babe, salama babe Vatamatavy. Izy ny resaka nareo teo ny efa sisikiagny sony fazava mariny daholy fa izy zany gnanay aty zany de hoe faly zay zany de magnampy foana de gnanay zany dizy koraninay zay izahay zany de hita fa mangarahara zany fitondragna amizao de hita pola misy foana zany gn'olo zany hoe da milaza io moka zany sy maintsy misy hoe mpanohitsy satria raha sisy zay tsy magnano satria igny zao hoe tena misy igny de izareo zao sisy clémozène sisy bas sisy nininy de nagnome hevitry ny zareo tena malalaky zareo de torapo misy zany zareo iny zany de vita ny hevitry ny zareo de nody zareo kanefa io zany tsy mahagaga fa gnanay zany de fa tena hita fa tena mangarahara mariny zany ny fitondragna fa tsika zany ny mitaky zany de atao karan'regny ampamarinany karan'regny foana fa zahay zany de mbola magnome hevitra de ty koa zany misy sosikevitry raiky zany gnanay le olo zao na amizao aty atapakala Tamatavy efa mieriny kiraikraiky kanefa pola misy any zany olo mitady tombotsoa manokana anazy izahay mialatsiny anareo misy gendarme kara misososo mandeha mangingigna amin'agny regny fa raha anareo vangoiny vahoaka de mialatsiny zahay romotsy vahoaka amizao satria le vahoaka zany tsy isony zany mba hoe tokony mahavahoaka vahoaka zany kanefa amizao zany milamigny zahay misaotra tompoka aty Vatamatavy. Ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay raha misy ny antso vonona manaraka dia raisitsika avy hatrany ya mbola tsisy pare ny zay lay resakitsika lay mangarahara ary efa misy mangarahara eto. Allô Eraba to naoni eo anao fande madame Khof avec tembo mangakely zavatra tiako tenenina voalohany de zao misy mandahina tamin'ny télévision na mizaly taloha tsy haiko moa nefa mbola ao izy nefa mba manaja tena koa amizao fotoana hoe vehivavy zay de gagy lao izy ramary zany fa le firesany de ohatrany tena anjely izy indray mba manome condition misy zany conjugué verbe conditionnel tsy haiko na inona au présent na inona ndray hoe zao ny didy ataonay zao matoa zay andeho amin'ny fampirarana de za gaga am'le mpitondra am'izao io raha mbola ifanaraka amindreo mitantona nge de mialaka joelona sy mifrongony ka tandremo lava rengeo atana-pozy ny anambatambaza amin'ny mpamosavy anao nge raha tsy tafiditra ao aminao izy tsy afaka anao ny tiany ataony aminao rehetrarehetra de miteny azay de za zany gaga izy zany migrevy de za zany nefa gaga fa nanahoana moa ny Ahmady Madagasikara Airlines tamin'ny fotoanandro ny vehivavy io de za zany miteny eto tsy le ministra mitarika grevy io raha samborina zao nareo anaovana fanadihadiro de lazainareo fa hoe politika andray nefa ny zavatra nataonareo tao ministera mainina tao misy tsy mazava ny zavatra nitatananareo tamin'ny fotoana nareo nampitantanana zavatra tao amin'ny Ahmadiniana tao misy tsy mazava de mody mitarika korotanenareo de lazainareo fa voazambotra amin'ny politika za zany miteny amin'ity mpitondra fanjakana ity ampy atao isaky ministera rehetrarehetra ny banderole misy soratra hoe mialaka joelona tsy mifrongony zay zany amba angatahako fa ratsy zany ohatry mampitahotra be hoe ohatra nisy frongitra joelona ihany ao ratsy tonga de ka rehefa anao koa nama sao de de atao vidolony aketo aza vela makamaka bany eo fa rakange mahazo bana de miteteza mita aza vita ny 5 taony de miteny azay de mikasika an'le député lazay fa hoe aizany député tsy nanao lalàna nga tsy fantatsinjamatoa iny fa io député io nefa nijajajazaiko tiritaona te mampahantra tsy mampandroso ny district eraky Madagasikara noho ny fanaovany merci monsieur merci président oui monsieur tao tsy mba nandoda tabatra mihitsy reto amin'ny gouvernement izy andray ary matory de aveo izy hoe alefa saingana fa ataony sangatanana fa maiky amonjy trano hafa ndray tamby
zany nisy teto kina nykarahin'olona je député nahazo ny député anazy mba mivadika aza reny na lany mampirena azo ny Kristina Kazana Masosy. Ya fitipitina ihany ny fanekevitsika mpiaino ahafahana manome sehatra ny hafa nazanaty zany tafita sy voaray ny hafatra avy amin'ny madame Mazay Niantso teo raisitsika Niantso manaraka izay efa voninahitry maraina ity. Entoko miaraba anao. Entoko miaraba Ravanjoma ihany manana sosikevitra manana hevitra tonga metaka Madagasikara olo tafita de rehefa tafita de lavitra ny kolikoly de zay olona efa mpanao ratsy rehetra tsy ho ampidirina tsonko ny hiviny izy zao ny hevitra raha fitenina foy tsy hoe fandakapisorona fa amin'ny hevitra ray aloha zany teneniko ho an'ny olona zay tena manam-pinoana tena manana ny Jesosy Kristy de reo ny fidinina ho tena mitsora ny fitondrana ohatra zao ny filoham-pirenentsika aloha anisan'izao io de reo olona zay mety hitondra ny fireneny reo zany olona manana finoana Jesosy Kristy tena olona mandandray Jesosy Kristy de tsy voatery pasteur na mopera de hitondra tsy zay na olona zay mety efa mitondra koa tsy zay fa mety le olona tiako teneny ty zany olona mety mbola tsy ao anatiny hoe fitondrana tsy manana saina hitondra de olona zany no mety mahita mafantatra de manolotra de rehefa tonga izy zany ao anatiny io de tonga de tia kolokolo mihitsy izy tia zavatra ratsy mihitsy zany hoe raha fitina teny foy zany olo zany de tsy tia arena maloto maizina satria ny olona rehefa tena mandray ny Jesosy Kristy io de tsy manana saina hoe atry eto amin'ity toerana ty eto amin'ity fiainana ty mandalo. Tapaka moa zay antso izay zay lay natao tsy zay le resakitsika ny amin'ny hoe lay mangarahara olona anadio no tokony hipetraka omena andraikitra eto amin'ity firenena ity ary ny olona manadio ianao raha ohatra hoe andeha anadio de ianao aloha zany mila madio voalohany ao anatin'izay rehetra izay olona madio tanana olona madio amin'ny resaka ara-pitsarana tsisy any anjeranao ao anatin'izay rehetrarehetra zay olona madio tsara fitondratena teny anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra teny zany no olona omentsika andraikitra tokony apetratsika amin'ny toerana maro samihafa arak'izay nambarak'izay hoe olona madio no tokony anadio fa tsy hoe olona maloto no andeha eritreretina anadio asa mety zay no mampisatra n'ity gouvernemanta ity satria isika niarana eny fa hoe lady omaly io zany no hoe fantatra ny gouvernemanta fa tsy tanteraka aloha zany zay rehetra izay somary asa lay kisangisangitrika somary saro-piterahana ngamba izy tao raha nieritreretina hoe vitany teny amin'ny renin-jaza de tena sarotsarotra fa tsy maintsy miakatra ny Antananarivo na miakatra amina tanan-dehibe fa mamonjy hôpitaly sy ny sala am'izany fa miandritsika ny amin'ny hoe aiza ho aiza lay gouvernemanta ao anatin'izay rehetra zay ekena manao zavatra tsy mora ary mitadiny lafatra ihany koa mitady an'izay tena mety indrindra amin'ny toerana mety zay no mampisatra azy ao ve asa fa nazanaty zany aloha zany nafatarana ny Kolo TV FM nafatarana ny dehoana ny fandehany de zay hoe tsy misoron'izay ka zay kosa aloha na eny teto hoe la tamin'ny maly fa tsy tanteraka mola izy de zay ngamba hoa manao zavatra tsy mora de miandritsika tompoko lasy tompoko vavy hoe rehefa ho avy le izy de tena hoe zay ary zay nampaelaela kely alizy ary vahoaka fa reo izy reo araka ny tena fisainana lalina ndao ary raisitsika ny antso manaraka avy ty fianaratsoa eny tompoka de efa nitarogna ho hatram'izay de hitarogna koa ny androany miarahabanareo ato amin'ny Kolo TV ny zavatra tianay mba hotarogna zany de ity sokaso ny TVM fa ny malagasy manerana ny Madagasikara io fa tiany piasa ao na hoe ny mpanao politika ihany manana anjara asa sady itio fa ity Kolo TV ity ro solom-bavam-bahoaka nandritra an'izay fotoagna zay anahafantarany ambanivohitra sy ny andrenivohitra ny zava-misy rehetrarehetra naneraka ny Madagasikara raha maheno an'izao agnao andria matofo loha de iangaviana io apitapitao io omeo ny malagasy ty vaky volo hisehatra amin'io fa ao ny tena hainoanareo ny zavatra mahakasika ny malagasy izay maharaly azy fa
ny hatram'izay ekena na de atao hoe tsy tokony horavana ny solombavambahoaka am'izao fotoana zao fa mbola manana anjara asa hafa anao vonika azy izy fa zao ity radio Cool FM ity ro nampitana ny zavatra misy rehetrarehetra nampaharary ny vahoaka sy ny zavatra misy rehetrarehetra sokafo ny RNM ny apitapitao aoka ho ny vahoaka amin'ny ora zay ifandraisana aminareo aty andrenivohitra satria aty ny fohy be ny zavatra misy faharoa fahatelo agnareo ato Antananarivo Andriamatofoloha sy ny mpiara-manova tena aho zao de agnisan'ny te hiara-manova ary mety tao reo fa be de be noho izany asio ny fivelarana mialan'ny renivohitra maka ny hevitra fa ty ambandrika ravikazo aty raha iamandreny misy olona manam-pagnana de tsy manam-bola ho afaka hanampy anao koa magnenga mavesatra sokafy ny fifandraisana ivelany ty ataotsika hoe ato zao fa le ela fiembokato ho mailamba ndao angasirana ny fanokevitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay miresaka solombavambahoaka moa le raha matsika teo de za iafatra marsialina de mahita hoe ohatran'ny hafahafa ihany lay hoe solombavambahoaka iromara moa zany de hoe ny nametra-pialany ny aly sy ny ohatrany zany fa ny any idirako de hoe solombavambahoaka androany ireo solombavambahoaka sasany ireo de miteny hoe zahay solombavambahoaka ary ny feon'ny vahoaka no ianonay sy raha andraisanay fiapetra arakaraka ny feom-bahoaka de zay no mahasolombavambahoaka anay ekeny zay famaritany zay hoe rehefa miteny ny vahoaka hoe zao de tokony zay no hoetin'le solombavambahoaka eo amin'ny fahefana-panatanteraka fa fanontaniana napetrakintsika androany ao anatin'izay marjaona sy afatra marsialina de no hoe fa nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra vao niteny anareo hoe tsy mety ataon'le mpitondry ty nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra vao nahantra nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra ny maka ty vao niteny hoe misy kolikoly ange eto amin'ny firenena manjaka ange ny kolikoly nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra ny maka ty vao miteny hoe tsy mety ane le fomba hita tanana an'le firenena ohatrany tsy lahara-pamehana ange le atao hoe tena teleferika ave mahamaiky ohatran'izany tamin'ny 5 septambra ny makaty ve vao niteny an'izany reo vahoaka reo fanontaniana petrako amin'ireo solombavambahoaka zany reo zay indrindra reto hoe nametra-pialana tsy eo amin'ny irimara itsony satria ohatrany hoe nanomboka teo zany ve ianareo vao tena solombavambahoaka satria zay le feom-bahoaka de nanomboka teo zany ve nareo tamin'ny 5 septambra mandraka androany zay vao tena solombavambahoaka fa inona zany nataonareo teo tao anatin'izay taona maro zay satria ve mbola netinety le finanana satria ve mbola afaka nisy ny aro tamin'ny teo amin'ny vony fitondrana satria ve mbola nilamindamina ny tao aposy de tsy nirarahina le vahoaka na de hoe bokosy tady adirima fa androany nareo rehefa mivadika ny domy nikorotana ny domy de ozy nareo hoe zay ny feo vahoaka de manaraka n'lay vahoaka ny fidy anay zay de io ny hitany vahoaka fa mety hoe miaraka am'izao fitondrano zao de miaraka zay fa le vahoaka nge efa raha nanao ny asanareo tamin'ny mahasolombavambahoaka nareo efa ela nge reo no niteny efa ela fa naninonareo ny aino anganareo maromaro tamin'ireo voasolombavambahoaka iromaro reo nefa tsy mondavo tamin'ity fa taloha fa le vahoaka nge tsy vo tamin'ny tatoato ny teny fefatra am'izay fa maninonareo no nivadika tao indray ary de zay nareo vao hoe solombavambahoaka de nareo ndray miserolona ao anatin'le tantara hoe zay nanao empêchement zay nanao an'izao zay azafady aleo tsy mifamitaka ao anatin'izay rehetra izay fa ny rehetra miara-mahita ny zavatra niseho teto amin'ity firenena ity tao